dia mbola faletrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izao mba ho fampahirezana antsika hivavakitsika. Jehovah-Andriamanitra ray io mankasitraka anao mandrakariva izay satria Andriamanitra tsy mba manafina ny mariny ianao fa Andriamanitra mampiseho anay zavatra tsy fantatray hatramin'izay mba hatonga fiadanana eo amin'ny fiainanay. Tsy vitan'ny hoe ny ahasambatra anay dia amin'ity zao tontolo izao ity fotsiny fa mba hatonga anay tsy hanjeny ny andro lava fa mba hanatahotra satria na tianay na tsy tianay dia misy ny fitsarana farany izay ianao ny tompony antoka amin'izany ary misy ny fiainana mandrakizay izay ifantananay dia mba samy andiny tena atahotra sy angovotra izay tompo ny amin'ny ianao izay namahatra ny fiainana ety amin'ity zao tontolo izao ity. Tenenandre Jehovah fa miaino ny anaranao Jesosy. Amen. Falmerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ao amintsika mandrakariva ao amin'ny adamasevitsika ary tsara no mamantatra n'izany tantara izany tsy araka ny eritreretan'ny olona azy ny famantarana ny asan'ny famoronana izay matetika raha vao hoe Andriamanitra mpamorona dia fampianarana omena ny ankizy kely any amin'ny sekoly alahady zany na any amin'ny sekoly sabata fa tsika lehibe mihitsy ary ny tokony hatakatra n'izany rehetrarehetra izany satria tsy ankizy kely ange ny fironon'Andriamanitra tany am-piandohany fa olon-dehibe namorona ny Adamaseva izy namorona ny Adamaseva izy kanefa Adamaseva izay ny forono nitoetra indray tahaka ny voateraka tsy malala na inona fa voanomboka iaina araka ny resantsika sarotra no manakatra an'izany ohatray ny olona notaniana hoe sambatra ve Adamaseva tamin'ny namorona azy dia efa sambatra izy ahoana no nafantarany fa sambatra izy tsy mijaly Adamaseva tamin'izy vao niforona ahoana no nafantarany fa mijaly izy fa zao izy safidy roa napetraka Andriamanitra ary ny fandraisany fanapaha-kevitra amin'izay safidy izay no ahafantarany ny fiadanana sy ny fahavelomana ary ny fahasambarana na ahafantarany ny fahafatesana sy ny fijaliana ary nijanona teo tsika nijeritsika le hazo tsara ny foron'Andriamanitra teo voan'ny Saedena ny voan'ny hazonaina raha hohanina mahavelona mandrakizay voan'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy raha hohanina mahatonga fahafatesana mamperitreritra angamba tamin'ny lesona farany nambarantsika hoe izay lalàna izay na dia tsy voatonona azy dia lalàna ny fi tao amin'ny Saedena ary napetraka Andriamanitra tamin'ny Adamaseva izany namponina azy tao amin'ny Saedena mba hiasa sy hitandrina azy zany hoe hikajy tsy ho simba ny fiadanana sy ny fahasambarana izay efa natolotra Andriamanitra tamin'ny Adamaseva izay ray fa ny zavatra faharoa izay goavana koa fa tsy kely noho ny voalohany dia ty ny mba hatonga ho tafalatsaka ao anatin'ny fony Adamaseva lalàna napetrak'Andriamanitra mba ho ankatoavina azonareo hohanina ny voan'ny hazo rehetra ao anatin'ny ny dikan'izay nge miafina ao anatin'izay afatra Andriamanitra voalohan'izay na amin'ny voan'ny hazonaina aza dia azonareo hohanina mety hilasintsika hoe Andriamanitra angano teny tamin'ny Adamaseva hoe tsy azo hohanina ny voan'le hazonaina fa ny hazo voan'ny hazo rehetra ao am'sa hatreo voan'ny sa ny hazo azonao hohanina fa ny voan'ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy ihany no nandidin'i Jehovah any Adamaseva mba tsokasiany zany fa tonga fahafatesana dia hitantsika tamin'ny farany voan'le hazonaina mahavelona mandrakizay voan'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy azo hohanina fa mahatonga fahafatesana ary ny zavatra mahatsikaiky amin'izao vanim-potoana izao dia niezaka taon'ny mpitondra fivavahana sasatsasana izay miezaka mamantatra hazo inona eo paoma, paiso, poara sasany raha milaza mihitsy hoe rongony tsy misy filazana an'izany aza manampy zavatra tsy voasoratra ao anatin'ny soratra masina feny am-pandehanana iny dia fantatritsika fa misy zava-panagoavana ao ambadik'io azonaina sy azo fahalalana tsara sy ny ratsy napetrak'Andriamanitra io soratra masina ihany manazava soratra masina fa raha vao fisaina ny zanak'olombelona ny tafatsofoka ao dia adevitra ary zay fomba ny Satana zay tao amin'le olona hisikitra ny fahaizany sy ny fahalalana dia mamaritra amin'izay ny zavatra tsy voasoratra ao anatin'ny soratra masina
mba hatafalantsika ny olona ao anatin'ny fitaka kanefa zay le fahaizany zanak'olombelo zay tsy maintsy mefara miady zay fa ny famarinany tenin'Andriamanitra tsy maintsy mefara amin'ny firaisana sy ny fifankatiavana de reo le hazo anankiroa azo teo vonisa anankiroa teo azo hoanina mihitsy ny voan'le azonaina satria ny tenin'i Jehova ny azo rehetra eo am'sa azonao hinanana avokoa tsy nanavaka Andriamanitra hatramin'ny azonaina kanefa Jehova ndray tsy niteny hoe ny voan'ny azo eo vonisa tsy azonao hinanana fa nytenen'i Jehova fotsiny ny voan'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no azo hinananao aiza nefa mipetraka le voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ao vonisa de io ny resantsika hoe tsy mbola nalala ninonina i Adama sy Eva fa vao niforonina izy de eo manomboka miaina izy kanefa ny lalàna napetrak'Andriamanitra no hamaritra zay mety ho aviny na izy ho velona mandrakizay ho sambatra miadana na izy safidy ny fahafatesana sy ny fahoriana de naonina teo de nanomboka ny aina am'izay i Adama sy Eva ny zavatra tsara ho fantatritsika de ty le lalàna tao am'sa Edena io na de tsy voasoratra azy Satana ankeny efa tao tamin'ny voalohany ary tsara no amerenantsika an'izay ny Ezekela 7:20 Ezekela 7:20 de ny 3:10 de zao voasoratra hoe tany Edena san'Andriamanitra ianao izy ny vatosoa rehetra no eloelo teo amboninao de ny karneola ny topazany ao nyx ny krisolita ny berilla ny jaspi safira ny robima ny emeralda ary ny volamena fampiananona ny amponga tapaka ao sy ny sodonao de tao aminao tamin'ny andro namoronana anao zany hoe raha vao miforonina zany ny anjely tamin'izany vanim-potoana zany fa mbola tsara izy tao am'sa Edena de lasa ve tsika hoe tsisy lalàna ny fety ao fa na de tsy voasoratra ary ny Genesis no mamaritra an'izany fa tsy hanova lalàna mihitsy Andriamanitra tia ny lalàna mipetraka ho anareo ny anjely fa ny lalàna nisy tao Edena ihany ny lalàna napetrak'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona rehetra fa ny safidy azo lazaina fa ny safidy inana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Satana de ny fahafatesana sy ny fahoriana no mianjady aminy kanefa mbola tsy miatra zay valikeliko Satana zay fa misy fotoana voatendron'Andriamanitra ihany koa tena anomezana ny didim-pitsarana de ny fahalevonana mandrakizay fa na zay rety fotsiny izy ka raha miforonina ny zanak'olombelona izy efa dia tany eo am'izay Satana ny miditra antsehatra satria ny fahalavony tao Edena tamin'izany vanim-potoana zany no tiany ndraiky io mba hahalavo ny zanak'olombelona inona ny fahalavony tao raha fitinina marina fa namitaka izy marina fa miapanga izy tsy nahipetraka tamin'ny toerana misy azy izy fa ny fahalavony zay tao anatin'ny Satana te ho tahaka ny avy indrindra tsy nahipetraka teo amin'ny toerana misy azy fa te aka ny toeran'Andriamanitra tsy nahinanina tamin'ny toerana misy azy de hitantsika ingeny fandehany de amin'ny Genesis 3 de antsika tsy ady hevitra ninona fisainan'ny olona manoloana an'izany ahoana moa nitenenanao hoe nisy didy tany fampianarany ty fitoriana filazantsara ty ary ny tena fitoriana filazantsara marina ry olona de ty ambaranao fotsiny marina de zao na anaiky ny olona na tsy anaiky tsy adetiko zany fa manambarany marina fotsiny de mametraka fotsiny lalana roa hoe ty azahoana fiainana sy fahasambarana fiadanana ty azahoana fahoriana fahafatesana ary zay le safidy napetrak'izay tsy anazy mitory fa arak'izay ambara atao anatin'ny soratra masina no ampitaina aman'olona ary zay le nyresantsika tary amin'ny Jeremia 7:20 hoe mivavah ho an'ny tanàna zay nampandehanako anareo ho babo fa raha miadana izy de hiadana koa ianareo inona ny anton'izay rehetrarehetra zay tsy fotsiny ankely mivavaka fa ombadika zay le hoe mivavah ao amin'ny tanàna zany hoe rehefa napetraka eo amin'le tanàna na babo anao ianao de zao manana firaisana amin'Andriamanitra de jerevo ny afatratra Andriamanitra de mijorova volombelona amin'ny
mba haiko napetrak'andriamanitra taminao a mba ho hitany manodidina anao mba hatonga n'le manodidina anahaka ny fombanao matahotra n'andriamanitra ary amin'izay vanim-potoan'izay miadana le tanàna satria izay foana no ataon'andriamanitra tsy maintsy mandefa babo izy de ataony babo amin'ny tanàna anankiray ianao fa nitanjona anketren'andriamanitra sorony ianao amin'izay vanim-potoan'izay mba hitondra fahazavana sy famonjena ho an'le tanàna nababo anao tahaka an' Jesosy Kristy tonga teto amin'izao tontolo izao babo eto amin'ity zao tontolo zao ty izy satria Satana no manjaka eto ny andrinan'izao tontolo izao mpanjaka an'izao famaizinan'izao zany lazain'ny bokin'ny Efesianina ny ananantsika hery mba fahana miady manohatra ny foto-kevitra ataony Satana mba hatonga antsika hatsapa ety amin'ity zao tontolo zao ty tsika zanak'olombelona tsy miady amin'ny nofo aman-drahoziny lazain'ny Paoly apôstôly zany hoe tsy olombelona ny fahavalontsika fa fahavalontsika de fanaratsy ny amin'ny rivotra de ny amandry fatorana ny olona fatorany fanaratsy amin'ny alalan'inona ambara ho amin'ny marina fa tsy enjehana izy mba hanafaka azy amin'ny toetra ratsiny mba hanafaka azy amin'ny fitiavan-tenany mba hanafaka azy tsy entehitra amin'ny maizy azy mba hatonga azy aiganina amin'ny toerana misy azy fa tsy hitady randrana tsy manendrika ny tena zany ny tanjona ankendren'andriamanitra fa tsisy dikany angentsika raha ohatra hoe tena hoe aoka ny kristianina hivavaka fotsiny de hoe mivavaka tena vonjeo ty Madagasikara ty nefa ny toetranao tena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ianao tsy samy joro vavolombelona marinitsika fa ao anatin'ny naizanaiza hitantsika an'izany ao anatin'ny tontolo tena tsy misy fandriampahalemana ao anatin'ny tontolo feno corruption ao anatin'ny tontolo miady atrano fa inona ny tokony ataon'ny kristianina de aza miditra amin'ny kolikoly ianao de atao vitan'ny olona fa tsy manao kolikoly ianao de atao vitan'ny olona fa tena mifankatia-ny olon-drehetra ianao fa rehefa hitan'ny olona fa manam-pitiavana ianao na de ny olona faran'izay ratsy azy tonga saina no fitiavana zay atolotra ao de miova tsy kelikely ka raha mahavita an'izany ny kristianina rehetra ao no tsy adana ny firenena malagasy fa ny problème n'le kristianina de ty mitontena manana an'andriamanitra fa ny toetra tsy mifanaraka amin'izay akory de inona ny vokany tsy miadana le firenena manaja molony fotsiny ty ozy lazain'i Jesosy ny fomba kosa lavitra le toetrany tsarak'izay taty ny tenin'andriamanitra hitao ve le fitiavana mamonjy hitao ve le fitiavana mamindra fo araka ny tenin'i Jesosy hoe didy vaovao no maiko anareo de mba hifankatiavanareo ho tahaka ny tiavako anareo ny fankatiavanareo kosa ny zavatra misy nefa de ty io nahita heloko Satana tsy nahay ny anina tamin'ny toerana misy azy tonga amin'izay ary izy taty amin'ny Sahedena io lalàna io ihany ange na voavitaka azy ary tsy maintsy azo atoka fa ny fototra nanjerana any Satana de tsika tany amin'ny Isaya 7:20 de te ho tahaka ny avy indrindra kanefa zay ho tahaka ny avy indrindra zay de miantsolona mba omba azy izy de namitaka ny anjely tamin'ny alalan'ny varotra nataonao izy de niavonavina ny fonao satria tsara tarehy izy tsara tarehy izy de zay fahatsara tarehin'izay io tsy fahatsara tarehy ara-baky teny fotsiny fa raha mijerijera atsika amin'izao vanim-potoana zao de ny olona manambola ange tsara tarehy foana ny olona manamboninahitra ange tsara tarehy foana ny olona manana fahefana ange tsara tarehy foana fa raha tsy mitandrina de mampiavonavina ny fony io de tsy hay toetra mitoerana misy azy tsony izy fa te hisandratra ambony de ho arovany zay fotokevon'izay amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny fanamelohana ny hafa tsy toe-tsaina avy amin'Andriamanitra zany de ho hitantsika moa misitaka ataon'ny Satana amin'izay eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay mipetraka le didy hanomboka iaina iadana seva fa nanomboka ny aina izy de nanomboka ny zaza manerana ny tanàna hanomboka mantatra inona raha ny taken'Andriamanitra ao anatin'izany hoe ny azo rehetra ao amin'sahazo no hinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no azo hinanana tsy mbola fantatra iadana seva zany fiadanana zany fa raha fantan'izany tsy nanao tezy tsy mbola fantatra iadana seva zany fijaliana sy fahafatesan'izany fa raha fantan'izany tsy nanao tezy Satana nefa efa voaroaka tany an-danitra tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty Genesis 3:7 ary mbola eto izy hatramin'izao sao de mieritreritritsika resy izy be dehibe ny kristianina eto be dehibe ny fiangonana kristianina manerina an'izao tontolo zao hoe araka ny ambara
zay tena mampisavoritaka ny olona hoe eto Madagasikara efa mahatratra 500 latsaka ny antoko-pivavahana kristianina zay le ohatran'ny samy teo iseo hoe izy riany mahalala ny marina ary mampieritreritra ny fahalalany ny soratra masiny ity marina fa ilaina ny mianatra tsy mandahan zany ny tena ary za de mampirisika ny olona foana menara raha azo atao ataovy zay anananao fahaizana ataovy zay anananao diplôma fa hoento amin'ny tahotra n'Andriamanitra zany fa ny fahalalana ny zava-panahy ao anatin'ny baiboly amin'ny alalan'ny fanoloran-tena no atakaranao an'izany amin'ny alalan'ny firaisanao amin'Andriamanitra no atakaranao zava-panahy ao anatin'ny soratra masina fa tena sahako amin'ny teny an'ity tsy amin'ny alalan'ny diplôma ary indraindray misy ny fanevatevana tokony ho jerevana fa rehefa tsy manana diplôma dia akatona ny fiangonana ry olona za tena tsy afenoko atsika fa tsy ho tantaraina eto misy ny diplôma ananako mianatra fa tsy zany diplôma zany no maritako ny fahaizana soratra masina fa misy ny olona tsy manana diplôma fa manana fifandraisana amin'Andriamanitra mahalala zava-panahy mihoatra ny olona manana diplôma ary eo no tena tokony ho tandremana ny firaisana amin'Andriamanitra maizy an'Andriamanitra ny fanoloran-tena an'Andriamanitra tsy diplôma raisina ny amin'ny université zany ary indraindray raha vao tsy mitandrina ireryhavana ny baoritra ety amin'ity zao tontolo zao ty fa tsy ananana fahalalana an'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany fa hafa kely miaraka amin'Andriamanitra ilaina ny mianatra kanefa na izany tsy zany mitombona fanangen'ny soratra masina misy fonange mimpaminany sandoka ary mimpaminany sandoka tsy arak'izay eritreretin'ny olona hoe faritako fa retsy olona retsy ry fiangonana ry mpaminany sandoka any eo de faritana arak'le fiangonana hoe fiangonana ara-tantara tsy mpaminany sandoka fa ny fiangonana zany ry mpaminany sandoka sao de diso hevitra amin'izany re olona sao de diso hevitra amin'izany fiarahana amin'Andriamanitra tsy zay ao anatin'ny fandinihana soratra masina no amaritanao manana an'Andriamanitra ve le olona fa matetika ny zava-panahy daholo nge anao anatin'ny soratra masina hoe fa io zava-panahy io raha vo fiaino avinavina le olona taka Satana nany antsika ny namany amin'ny vatany ny devolo ny pepanga tsika tsy natao epanga fa natao kosa raha tena olon'Andriamanitra anokatra ny saina mampanahin'ny olona mba hafantaran'ny olona any ten'Andriamanitra rehefa tena mandinika angenao anatin'ny fitoriana filazantsara betsaka ny fiangonana kristianina mampalahelo zany fa tsy ifanasiketa amin'izany fa raha nytany fotsiny hoe fantatrao ve Jesosy nakamaroan'ny kristianina tsy mahalala Jesosy zay ivavahana fantany io baiboly io fa tsy fantan'izany ary be dehibe koa indraindray olona iverinao fa manana ny diplôma en théologie fa ny fahafantarana an' Jesosy tsy fantany kory kanefa everina fa zany ny tena everina fa tena ho mpitandrina ho mpitompona andraikitra ara-panahy mafenina any manam-pahalalana ankeo zay lazain'i Jesosy fa naseho amin'ny zaza madinika ny fanjakan'Andriamanitra ka io ny tena tokony ho tandremana satria inona ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany fisainana avy amin'ny Satana nge hafa be re olona Genesis 3 inona ny toe-javatra mitranga toe-javatra mitranga araka ny resantsika hoe eo amin'izay metitra tsehatra Satana nanomboka iaina Adama sy Eva tsangatsangana tao amin'ny Saedena tafazaraka kely izy roa mety samy nisy andraikitra ny raisiny samy mba mijerijery inona ny tokony atao nanatony Satana Genesis 3 ndimy voalohany ka hatramin'ny 5 inona ny vokany ny soramandry hoe nanontany Adama sy Eva ozy zay nataon'Andriamanitra taminy ary ny narana ozy de fetsy no ny bibidia rehetra zay nataon'i Jehovah Andriamanitra zay menarana fetsy zay de zay le hoe manam-pahaizana ary eo ny tena tokony mitandremana aza refesina ny fahaizana ndratovinao tety am'ty zao tontolo zao ty ny fahalalana an'Andriamanitra izy moa ny tokony halalan'Andriamanitra kokoa raha mbola olombelona akoatra ny Adama sy Eva satria izy no niforonon'Andriamanitra voalohany fa akoatra ny namoronan'Andriamanitra azy de zao Satana
io mihitsy no tena mahafantatra amin'Andriamanitra fa fetsy izy fa niodina izy tsy te hipetraka amin'ny toerantsony izy fa te haka ny toeran'Andriamanitra miseho mahay raha vo ny olona anankiray miseho mahay tandrema rereo olona fetsy no bibidia rehetra eto mena rana moa filazany azy fa ho hitantsika no filazany azy fa tsy mena rana rabaky tena angivo rehefa jerevanao ny solatra masina ary hoy izy tamin'ny raha vehivavy anky efa nataon'Andriamanitra hoe azy inananareo ny azo rehetra eo amisa fa ho raha vehivavy tamin'ny mena rana voan'ny azo eo voan'ny saosy dia azona inanana ihany fa ny voan'ny azo eo amisa ozy dia azona inanana ihany fa ny voan'ny azo eo voan'ny sa kosa efa nataon'Andriamanitra hoe aza inananareo na tendrenareo izany fa ndrao maty ianareo ary hoy ny mena rana tamin'ny raha vehivavy tsy ho fatsy akory ianareo fa fantatr'Andriamanitra oso amin'ny andro izay inananareo azy ahiratra ny masonareo ka ho tahaka n'Andriamanitra ianareo halala ny tsara sy ny ratsy ho jerevantsika amin'ny antsipriana io raisiny nakamaroan'ny fiangonana tendrony io ary takona ny famarinana ao anatin'izay na ny fitaka ataon'ny satana le fetsy no ny bibidia rehetra le manam-pahaizana miseho manam-pahaizana noho ny Adamasiva ary tena Adamasiva resin'izay fahaizan'izay fa ny zavatra hitantsika eto dia le fakapanahy nataony tamin'ny Eva ho tahaka n'Andriamanitra ianareo izy halala ny tsara sy ny ratsy inona ny nalavon'ny satana raha nisy atoko 7 ho tahaka ny avy indrindra tsy fahaizana mianina amin'ny toerana namorona n'Andriamanitra azy dia eo koa satria nahoana tafalatsaka amin'ny fitaka izy fantany fa kely sisany androny tsy anderery ho any fahaveresana izy fa tsy maintsy hitaona namana izy vo ny foronona ny zanak'olombelona satria mbola tsy nahalala n'izany fahasambarana fiadana fahavelomana mandrakizay zany mbola tsy nahalala n'izany fahafatesana sy fahaverezana mandrakizay zany fa vo manomboka ny aina fa raha azo araka ny resantsika hoe raha fantany de meloa zany fahasambarana zany tsy nanoty Adamasiva raha fantany de meloa zany tsiro ny fahafatesana sy ny fahoriana zany tsy nanoty Adamasiva fa tsy fantany zany fa eo amin'izay mipetraka le safidy iza no enona fa misy Andriamanitra ny tena mahay fa misy miseho tena mahay keo dia mena rano dia miankina safidy izay niraisina amin'izay izay mety zavatra hitranga ety amin'ity zao tontolo zao ty ary araka ny resantsika hoe niodina i Adamasiva safidy ny fahafatesana mihoatra lavitra noho izany zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao raha azo tenenina amin'ny teny tsotra tafapaka amin'ny lanitra ny fahotanin'ny kristianina amin'izao vanim-potoana zao dia tsy mahagaga tsy mety mihaintsony ny feomarin'Andriamanitra fa tafalatsaka tsy miseho vatana ange mena rana amin'izao vanim-potoana zao hoe miseho amin'ny zavatra mahamirapiratra maninaitra mahasarika mba hahatonga anao tsy ahianina amin'ny zavatra nananao fa hitady mihoatra mandrakariva izay fitaka be vavy zany vavaka isika misaotranao Jehovahandriamanitra ray ny amin'ny teninao izay tonga mampiritreritra anay mandrakariva satria tena fiainana angatanay aminao dia ny fanahinao masina miasa fa tsy tafalatsaka ao anatin'ny fitaka ny mena rana mandrakariva izay heverina fa manam-pahaizana fa mba hibanjana ny afatr'Andriamanitra izay tena nahary ny zavatra rehetra tompony fiadana dia mahatoky sy mihino izay fa amindra fo ny firenena ianao satria maro ny olona mangetahita-nao tena mitady anao ao anatin'ny ady sy hatrehany dia mba hampahitao ny voninahitra ao izy ireo misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen nanao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy nanonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva